Zay ny makasika ny fifaninanana nasionaly sy ny fandraisana anjaran'ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny fifaninanana afrikanina. Fa iresaka momba ny fitantanana indray tsika manomboka eto amin'izay sehatra ny baolina kitra izay. Nampahafantatra ny fandaharan'asany tamin'ny mpanao gazety tokoa mantsy ny talata maraina teo. I Lova Ramisamanana, filohan'ny fikambanana Alefa Barea no sady kandida ao amin'izany filohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra izany. Akoatra ny tanjona apetrany miaraka amin'ny fikambanana Alefa Barea handehany amin'ny kanina 2024 dia nametraka fanamby vaovao indray ity kandida sady filohan'ny fikambanana Alefa Barea ity ny andehanan'ny ekipam-pirenena malagasy any amin'ny mondial 2024 ataony Amerika. Efa samy ao anatin'ny fandresen-dahatra avokoa amin'izao fotoana izao ireo kandida ilatsaka ao filohan'ny FMF na dia teo aza ny fanemorana ny datim-pifidianana. Ny talata maraina teo dia nitondra ny fanazavana sy nampahafantatra ny tetikasany tamin'ny mpanao gazety Lova Ramisamanana filohan'ny fikambanana Alefa Barea. Nisongadina indrindra tamin'izany ny fikarakarany hetsika ho fampivoarana sy fampirobona ny baolina kitra malagasy nampitondraina ny anarana Madagasikara terre de football. Hetsika izay anasana ireo mpiara-miombonantoka sy mpisehatra eo amin'ny taranja baolina kitra. Ankoatr'izay dia mibahatoerana amin'ny hetetikasany ny fidedavana fiara-miasa amin'ireo orinasa goavana maro eto amintsika mba hiditra ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra. Nametraka moa i Lova Ramisamanana fa samy tokony hanana ny orinasa mpanoana azy ny ligiparitra tsirairay amin'ny fifaninanana taony. Eo ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa ahafahan'ny letan'ny kitra malagasy miakatra. Mangony fotsiny ny fampanantenana ametraka sekoly baolina kitra isa-parika izay hitedavana fiara-miasa amin'ireo klub vaventy any ivelany. Nanamafy koa ny filohan'ny Alefa Barea fa metraka rafitra vaovao matianina kokoa amin'ny fifaninanana nasionaly ny tenany raha toa ka lahany ho filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Taorin'ny nanomboan'ny hiditra tao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy enim-bolona nalasa izay dia tsy mitsahatra ny namoaka ireo tetikasa ireo Lova Ramisamanana. Ny tenany sy ny ekipany izay nametraka tanjona andehany amin'ny dingana famarana ny kanina 2024 any Cameroun ao anatin'ity fikambanana Alefa Barea ity. Amin'izao fotoana izao dia ny andehanana any amin'ny mondial 2024 indray no ambety teniny ity filohan'ny Alefa Barea ity. Izany indrindra ho iatrany izy no hametrahana ny sekoly ny baolina kitra any amin'ny faritra 2020 ahafahana mitily ireo talenta miafina. Raha ny fahitana ny tetikasany kandida tsirairay loatra eto dia samy raitra avokoa ny fanatanterahana azy sisa andrasana.